Ny amin'ny mahakasika ny fisamborana any député Neve Raoldina dia samy naneho ny heviny avokoa ireo rehetra amin'izao ankehitriny izao tahaka ny faneroseherinaivo risiteny ary ny maro hafa izay samby nilaza ny fahagagan'izy ireo tao anatin'izay fisamborana any Neve Raoldina izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tenako amin'ny tiandro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohony raha Neve Raoldina no tena iompalantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao ihany aloha horesahana ireto tsara ho fantatra ireto kabary na tonga ady hevitra teny diso tsy kabary io ny resaka izay mandeha niteraka resabe ny fanadisoany bentanànany Mananjary ny anaran'ny filohan'ny fanavaozana Colonel Randrianirina Mikael nandrisan'ny kabary izay natao ny Zoma voalohan'ny volana May lasa teo iny araky ny nambarany ramparany Atelme mpanolo-tsaina manokana eo anivon'ny fiadianan'ny repoblika dia vokatry ny traumatisme sy ny stress navelan'ny fitolana teo aloha no mety mahatonga ireny fahadisoana amin'ny fitenenana ireny no mafisiny fa teny diso tsy kabary izany ka tsy tokony hampitombo ady hevitra be loatra iny kabary tao anatin'ny teny diso iny nampirisika kosa izy ny rehetra hifantoka amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary nanohana ny ezaka ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao alefa merakikia alefa fanavaozana Rajoely Nano ho iatrany izy raha naneho ny fanohanany any merany Mananjary izay tao anatin'izay kabary diso izay niteraka resabe tao anaty tambazotra tserasera Facebook izay ndao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika ny fisamborana any Neve Raoldina Naivo kely hevitra mifangaro tsy mitovy ny fandraisana azy naneho ny heviny Isoali Moussa momba ny Neve Raoldina ka nilaza fa tsy mazava amin'izay tena hadisoana na infraction nataony ity farany raha ny fijeriny dia mety resaka fitenenana sy fomba firesaka ihany sy no mahatonga ny ady hevitra no amariny ihany koa fa olona mampiomehy i Neve Raoldina ka maro ny tsy afaka tsy omehy rehefa mihaino azy miteny nampatsihiviny fa vao avy nanao fandidiana tany Inde ity farany ka naneho ny faniriny mba tsy hanampianatsindry amin'ny intsony amin'izao fotoana izao etsy ankilan'izay ao anatin'izay raha Neve Raoldina izay hatrany naneho ny heviny ihany koa i Milavonjy Philobert fa mbola sombamboaka feno Neve Raoldina hatramin'izao taorian'ny olana nahazo azy sy ny ankohonany izay niafara tamin'ny faharavan'ny fananany dia nandeha nitsabotena tany ivelany izy ary nandalo fandidinam-bitsy araky ny fanazavana nambarany fa manana zo hiverina amin'ny asany Neve Raoldina rehefa vita ny fitsaboana indrindra fa efa ho tonga ny fivoriana ara-potoana ny tenim-pirenena na izany azy ny elo ny vaovao momba ny fisamborana azy saingy mbola tsy misy fanazavana mazava sy ofisialy hatreto Milavonjy Philobert amin'ny mahafiloha lefitra fahafito azy dia nilaza fa efa niantso ny filohan'ny tenim-pirenena izy nefa mbola tsy nahazo valiny mazava mikasika an'ity raha ity mbola voaro ny unité parlementaire eo ndray ny fanambarana izay nataon'izy teny nambaran'ny filohan'ny tenim-pirenena Randriana Soloniaiko sy teny fa mbola tsy tonga eny amin'ny birao maharitry ny fangatahana fanesorana ny zo izay tsy azo enjehina na unité parlementaire any Neve Raoldina araky ny fanazavana ihany koa dia mbola tsy misy fanenjehana ara-pitsarana ofisialy izay natomboka amin'ity sombamboaka ity hatramin'izao midika izany fa mbola mijanona ho manan-kery ny fiarovana ara-pitsarana any Neve Raoldina amin'ny mahasombamboaka azy raha tsy mbola misy fepetra ara-dalàna mazava izay niraisiny nambarany misy ny fitsarana fa efa napetraka ny taratasy fangatahana hanalana ny unité parlementaire any député Neve Raoldina midika izany fa miroso amin'ny dingana ara-pitsarana ny raha mahakasika azy ity ka miandry ny fanapahan-kevitra ny tenim-pirenena sisa izay tohiny izany fizotra ny raha Neve Raoldina izay hatrany ka noho izay dia mipetraka ny fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina manao hoe iza ny marina amin'ity raha Neve Raoldina izay mifandona ny fanazavana ity mampametra-panontaniana ny maro ny fisamborana any Neve Raoldina dia miseho ho fanipaka tanteraka ny filazan'ny tompon'andraikitra ao anatin'izany nilaza ny filohan'ny tenim-pirenena Randriana Soloniaiko sy teny fa tsy mbola naharay taratasy momba ny fanenjehana ara-pitsarana ny birao maharitra itsakilany nefa namaly ny ministra fanirisoerinaivo fa efa tonga tao amin'ny biraony panina izany taratasy izany mbola nampisaviritika ny raha kokoa ny fanambarany ministra ny fitsarana nilaza fa efa noesorina tsy sombambahoaka i Neve Raoldina noho ny abandon des postes saingy araky ny fanazavany filohan'ny tenim-pirenena dia nitsabotena taorian'ny fandidiana ilay sombambahoaka ary niantohan'ny fanjakana ny fitsaboana azy manoloana izany tsy fitoviana fanazavana izany mipetraka ny fanontaniana iza no tena milaza ny marina mpanao lalàna sa mpampiatra lalàna io ny fanontaniana izay mipetraka amin'izao fotoana izao resadresaka natao sy teny
tamin'ny androny 4 mai tao amin'ny Brown Pan fa fanirisoerinaivo tamin'ny androny 10 mai nandritra ny fisokafany fivoriana teny Tsimbazazy ka noho izay dia misafiritaka tanteraka amin'izao fotoana izao ity raharaha na Evraolidina ity izay maro ny fantaniana mipetraka amin'izao ankehitriny izao ny amin'ny hoe inona no tena antony samborana azy ary ahoana no mety hofizotra n'ity raharaha ity aoriana kely eo mbola hitovy ve zany ny famotorana azy sa hitohy ilay fiarovana azy ao anatin'izay immunité parlementaire izay satria raha sombamboaka am-perinasa mantsy dia voarona izay immunité parlementaire izay ka mety hanano sarotra ihany izao ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha na Evraolidina ity ka noho izany ary samy miandry avokoa ny rehetra amin'izao ankehitriny izao ny amin'izay mety ho tohiny izay raharaha na Evraolidina izay aoriana kely eo fa ho hitantsika eo ny tohiny izany raha toa ka hiroso amin'izay raharam-pitsarana izay ny eo anivon'ny fitsarana sy ireo tompona andraikitra na ihany koa hitohy amin'ilay hoe hanohy ny asany amin'ny mahasombamboaka azy ina Evraolidina ao anatin'izay fiarovana azy noho ny fisiny immunité parlementaire izay amin'izao ankehitriny izao eny ny amin'ity fisamborana na Evraolidina ity mantsy zany dia mipetraka foana ny fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ilay hoe efa nanao tahaka an'izany ihany koa ry zareo teo anivon'ny volomboasary fony fotoana izay nanjakan'izy ireo tao anatin'ireny fitondrana teo aloha ireny izay nahitana fisamboran'olona maro dia maro ary rehetra izay tsy nitovy firehana ara-politika tamin'ireo volomboasary moa tamin'izay fotoana izay dia tena nahita fifaisana mihitsiny tao anatin'izay fisamborana izay tsy ilaza isika afa-tsiry malama tsiry berija izay tena nadoboka izy ireo tany amponja mihitsiny azy tamin'izay fotoana izay noho n'izay firehana ara-politika tsy mitovy izay fa amin'izao fotoana izao anefa dia manao antsoavetseroa ry zareo ao anatin'izay volomboasary izay ny amin'ny firahirana hoe tena tsy rariny izao hajao ny zon'olombelona hajao ny lalàna etseroa nefa tamin'ny fotoan'andron'izy ireo dia tsy nahatsapa sy tsy nahalalana hoe hajao ny zon'olombelona sy ny hoe azagadrana ireo olona maneho ny heviny fa avelao haneho hevitra malalaka satria amin'ny mahapolitika azy zay dia tsy voatery hitovy ny firehana ara-politika ao anatin'izay ara-politika izay fa tsy voatery hoe rehefa tsy mety mirakoto ny fiainana ara-politika anao dia terenao fotsiny ilay olona hanaraka an'izay firehana ara-politika anao zay fa mba mahaiza manaja ny demokrasia ao anatin'izany resaka politika izany izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rahovatrany miambony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa